Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, ilay tompon'izao rehetra izao. Fahafatesana. Izay indray ry havana ny lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Anisan'ny teny tsy dia tiantsika loatra izy io. Na ny miresaka azy, na ny mieritreritra azy, na ny mandinika azy, satria mampatahotra ny maro. Fa za androany dia te-tahaka an'izay hijery izay ambaran'ny soratra masina mahakasika an'izany atao hoe fahafatesana izany, mba ampiorina ny finoantsika amin'ilay Jesosy Kristy izay mahery lavitra noho ny fahafatesana. Ny Genesis 2:7-7 dia milaza fa ny fanomezana voalohany indrindra izay nomen'Andriamanitra ny olombelona dia ny aina. Novolavolaina ilay fotaka dia no asiana fofinaina mahavelona. Ny aina nomen'Andriamanitra voalohany ny olombelona, ary io aina izay nomen'Andriamanitra ny olombelona io dia tena aina tsy mety maty. Ny olombelona izay no ariana voalohany dia olombelona tsy mety maty, tsy nandaira-pahafatesana zany. Raha ohatra zany Adamaseva ka tsy nanota mihitsy dia hatramin'izao andro iainantsika zao dia mbola velona foana izy ireo. Zao anefa ry havana, rehefa nanota ny olombelona dia nanomboka nanan-kery tamin'izy ireo ny fahafatesana. Izany hoe lasa nanomboka simba zany ilay zavatra tsara izay nomen'Andriamanitra azy ireo, izay tokony haharitra mandrakizay teo. Dia mbola fahafatesana ihany koa no nomen'Andriamanitra ahafahana mamerina izay ilay toetra n'olombelona ho amin'ilay toetra tany am-pindohana mitovy amin'ny Adamaseva izay. Izany hoe rehefa simba ny olombelona vokatry ny fahotana dia nasian'Andriamanitra ny fahafatesana mba ahafahana mamotika tanteraka iny olombelona iny dia mamerina azy indray aorianan'izay fahafatesana izay amin'ilay toetra ny tany am-pindohana. Rehefa mitsangana maty isika dia hiverina amin'ilay toetra tahaka ny Adamaseva misy an'ilay aina tsy mety maty intsony. Fahafatesana ihany koa zany mbola fanomezana nomen'Andriamanitra ahafahana mamerina antsika amin'ilay aina tany am-pindohana izay nomeny antsika. Dia izao koa nefa io fahafatesana io dia mbola fanomezana nomen'Andriamanitra ny olombelona mba ahafahana mifehy ny herin'ny ota. Izany hoe manisy limite zany ny amin'ny ota io. Satria ilay ota zany fanamotika nanimba ny olombelona dia raha ohatra ka tsy nasiana zany ny fahafatesana dia lasa velona mandrakizay nisy ota sy faharatsiana teny zany ny olombelona. Fa tsy maintsy nasiana ny fahafatesana mba ahafahana mametra izay le hoe herin'ny famotehana sy ny faharavana sy ny faharatsiana eo amin'ny olona anankiray izay ateraky ny fahotana sy ny fahafatesana. Dia izao nefa ry havana, ny fahafatesana io dia mahagaga fa efa teo io mialohan'ny fahalavona. Andriamanitra dia niteny manao hoe ho faty tokoa ianareo raha mihinana an'io voankazo voarara io. Izany hoe na dia mbola tsy nihinana izy mivady efa teo ny fahotana, fahafatesana. Izany hoe izy ireo zany dia ny velona tao amin'ny sahedena tao ary teo koa ny fahafatesana. Fa io fahafatesana io zany dia tsy nisy hery tamin'ny raroa mihitsy, tsy nanan-kery tamin'izy roa mihitsy zany io mialohan'ilay fahalavona. Fa rehefa nanota Adamaseva dia lasa natanjaka zany ilay fahafatesana. Dia ny zavatra ianarantsika amin'izany dia ny hoe rehefa tsy manota ny olombelona dia tsisy heriny mihitsy ny fahafatesana fa mijery azy fotsiny. Fa rehefa manota indray ny olombelona dia lasa matanjaka be indray ny fahafatesana ary tsy afaka manao na inona eo anatrehany mihitsy ny olombelona. Izany rehetrarehetra zany aloha zavatra hitantsika sy fantatsika mahakasika ny fahafatesana raha ohatra hoe any amin'ny Genesis fotsiny tsika no mijery momba azy. Tena manana heriny ilay fahafatesana satria manota foana ny olombelona, ary ambaran'ny tenin'Andriamanitra mihitsy zany hoe ilay manana ny heriny fahafatesana dia ny devoly. Matanjaka izy io satria tsy misy olombelona na iray aza ka afaka miala aminy, ary dia efa natao amin'izay mihitsy satria ny taranaka Adamaseva rehetra dia nateraka tamin'ny ota, taranaka ny sandro hoe nandalo tamin'ny fahotana io daholo zany ny taranaka Adamaseva rehetra, ka dia tsy maintsy hiaran'ilay fahafatesana daholo mba ahafahana mamerina azy indray amin'ilay fahariana tany am-pindohana tahaka ny any Adamaseva. Dia tena hoe tsy fantatro mihitsy na ny daty na ny ora izay ahatongavan'io fahafatesana io. Ary rehefa tonga io dia eo nahitanao ny tena heriny satria na vola betaka n'inona raha tsy miteny eo anatrehan'io. Fa rehefa maty ny olona, na mpanjaka ianao, na lehilahy matanjaka ianao, na manam-pahaizana ianao dia tena tsy mihetsika intsony ianao. Ary eo nahitanao hoe na kotrokotronina tahaka n'inona ilay olona, na atao tahaka ny ahoana izy dia tena rehefa maty izy dia tsy heriny intsony, tsy mihetsika intsony satria mihazona azy ny fahafatesana. Dia tena hitantsika amin'izay ilay heriny antsoina hoe fahafatesana. Kanefa dia izao
aza hoe mieritreritra betsika hoe matanjaka be zany le fahafatesana fa rehefa mijery an' Jesosy Kristy tsika dia mandinika ny fiainan'i Jesosy Kristy sy ny momba azy dia mahita tsika fanantenana malodana io fahafatesana io satria dia izao i Jesosy Kristy aloha dia tsy tahaka ny olombelona rehetra izy ka hoe nateraka avy amin'ny firaisan'ny lahy sy ny vavy fa anjely avy amin'ny fanahy masina ny anjeliny nametraka azy tao ankibon'ny Maria zany hoe tsy nateraka tamin'ny ota izy tsy nikasiam-pahotana mihitsy zany Jesosy Kristy araka rehefa nambarako tany am-piandohana dia hoe satria raha fa tsy manota mihitsy dia tsy mandaitra aminao mihitsy ho fahafatesana io i Jesosy Kristy zany raha ohatra ka tsy maty teo ambony azy fijalina izy raha tsy nitondra ny fahotantsika izy zany dia hatramin'izao andro 2021 izao dia mbola velona foana zany i Jesosy Kristy satria tsy nety maty mihitsy izy zany fa nanana ilay vatana izay nitovy amin'ilay vatany Adamaseva izy zany ilay tsy nandalovany tsy azo nikasihan'ny fahafatesana satria tsy mbola nisy fahotana kanefa dia izao ny zavatra tsara ho fantatsika dia ny hoe i Jesosy Kristy dia mpanjaka ary nanana ny fanjakany mihitsy izy dia ilay fanjakan'Andriamanitra izay napetrany tetỳ amin'ity zao tontolo zao ity dia ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe eto amin'ity vatolampy ity ozy izy ny tamin'ny Petera no ahoroko ny fiangonako dia avy eo izy ny teny hoe ary na dia ny vavadin'ny fiainantsika aza dia tsy maharesy azy ilay fiangonana dia avy amin'ny teny grika hoe eklesia misy an'izay kely foana ny baibolintsika hoe eklesia raha vao amin'ny teny hoe fiangonana misy x kely dia misy eklesia io teny hoe eklesia io dia tsy ny fiangonana akory namorona n'io teny hoe eklesia io fa ny grika ary entiny zareo milaza ohatrany hoe gouvernemanta zany izy ilay hoe eklesia zay ary tena fanjakana mihitsy ny ao ambadika ilay izy dia Jesosy Kristy zany dia tena ny teny hoe anorina fanjakana izy anorina ianareo izy ny gouvernemanta ao anatin'izay fanjakako zay ka ny fanjakany olombelona rehetrarehetra dia mifarana eo amin'ny fahafatesana daholo fa ny fanjakan'i Jesosy Kristy na dia ny vavahadin'ny fiainantsika aza tsy maharesy azy io vavahadin'ny fiainantsika io ilay fiainantsika dia misy teny hoe hadesy amin'ny teny grika ary ny dikany hoe hadesy io dia hoe fasana ilay vavahadin'ny fiainantsika zany dia ny fasana ka zao izy hoe ny fanjakako dia tsotra ny fanjakan'olombelona fetra ny fasana fa ny fanjakako na dia io fasana io azy tsy mahatazona azy zany hoe ny fanjakan'i Jesosy Kristy dia fanjakana mitohy na amin'izao fotoana izao ianao rehefa tafiditra anatin'ny fanjakan'Andriamanitra dia tonga ny fahafatesana dia tsy mijanona fa mbola mitohy aorina ny fahafatesana izay fanjakan'i Jesosy Kristy ilay fanjakan'Andriamanitra izay ary tena hoe mahavarina mahafinaritra satria ny antsika olombelona zao dia rehefa maty ny olona dia tapitra ny maha hoe membre azy etsina eroa tsy mandohetra tsony tsy afaka angalana adidy tsony tsy voafafa daholo momba azy satria tapitra daholo eo amin'ny fahafatesana ny fanjakan'olombelona rehetra na ho aiza anao na ho aiza fa rehefa aorina ny fahafatesana dia izay tsisy tsony fa ny an'Andriamanitra ny an'i Jesosy Kristy ny fanjakana dia fanjakana tsy fehezin'ny fahafatesana izao koa nefa ravana zatra tsara fantatsika i Jesosy Kristy dia nambarako teo hoe tsy nisy ota izy ka ny fomba nataony mba hahafahana mandresy ny herin'ny fahafatesana eo amin'ny olombelona dia izao nalainy le ota tao anatin'ny olombelona dia nentiny teo amin'ny tenany nalainy zany le ota tao anatintsika dia nataony teo amin'ny tenany rehefa nentiny Jesosy teo amin'ny tenany ilay ota dia tadio tsara fa niala taty amintsika zany le ota ka rehefa niala le ota dia miala miaraka amin'izay koa ny herin'ny fahafatesana satria miveriko ihany ny amin'ny hoe rehefa misy ny ota dia matanjaka ny fahafatesana fa rehefa tsisy ny ota dia tsy miravoravo tadana jery fotsiny ianao tsy manakery aminao mihitsy ny fahafatesana io ary zay no antony nahatonga an'i Jesosy ho faty teo ambony azy fijaliana mba hitondra ny fahotantsika ahatonga antsika anana hery andresena ny fahafatesana ahatonga ny fahafatesana tsy anakery amintsika intsony satria rehefa maty ny olona dia averiko ihany maty miaraka amin'io koa ny fahafatesana dia le ota azafady rehefa maty ny olona maty Jesosy dia niara-maty tamin'ny taony fahotantsika dia rehefa velona amin'izay izy dia nentiny mivoaka tao anatin'io fasana zay fahafatesana nisy antsika io sika dia miara velona aminy ary zany aza mijanona anatin'ny fahafatesana izay misy anao intsony fa efa nitsangana ny tompo efa maty teo ambony azy fijaliana daholo ny fahotanao ary dia mitsangana mivoa anatin'ny aizina mandehana ny fahazavana fa ozy izy manao hoe velona dia ho velona ihany koa ianareo ary zavatra mahafinaritra dia izao ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tompo tamin'ny maty dia tena nasehony fa io fahafatesana io dia zavatra tsy afaka mihazo anazy akory io
tsy manan-kery aminy io, tsy mahazonazy io, ary tsy hoe tamin'ny tsanganany tamin'ny maty any nany hony fa mandresiny fahafatesana izy, fa na dia mbola fahavelona aza dia tadio tsara fa i Lazarosy efa maty efa trandro kanefa dia natsangany tamin'ny maty, vitany zany, ary tsy Lazarosy ihany fa betsaka no natsangany tamin'ny maty. Dia izany rehetrarehetra zany mahatonga antsika ahita fa ilay Jesosy Kristy izay mpanjaka arahantsika ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao dia tena hoe manana ny hery andresena ny fahafatesana izy. Dia tamin'ny tondrany ny fahotantsika teo ambony azy fijaliana, ka raha mindro anao fanentin'i Jesosy ny fahotanao dia ho miaraka amin'izay koa tsy manan-kery ao anatrehanao ny fahafatesana, satria rehefa tsisy ny ota dia miravoravo tanana fotsiny eo ny fahafatesana. Ary zany no mahatonga antsika anana finoana ka na inona endrim-pahafatesana eo amin'ny fiainanao amin'izao andro ankehitriny izao dia efa azon'Andriamanitra sio sady tahaka ny nanehoany izany tamin'ny Lazarosy, ny heriny manangana ny fahafatesana zay rehetrarehetra eo amin'ny fiainantsika, manome antsika fiainam-baovao. Ary zany mihitsy nataony tamin'ny Abrahama sy Sara, ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe teo anatrehan'izay ninony Andriamanitra mahay manangana ny maty sy mamelona ny tsy misy ho toy ny misy. Ka na dia efa toy ny maty aza izy nikibon'ny Sara dia nyvelomin'Andriamanitra indray. Tsy niandry ny fitsanganany tena maty ny fananganan'Andriamanitra ny olona amin'izay mety endrim-pahafatesana eo amin'ny fiainany, fa na amin'izao andro ankehitriny izao aza dia azo ny aseho zany heriny maha-Andriamanitra mandresy ny fahafatesana izany. Dia tsy haiko izay mety endrika fahafatesana eo amin'ny fiainanao, endrika asan'ny maizina, endrika asan'ny fahotana sy ny zavatra izay miazona sy mamatotra anao, fa amin'izao fotoana izao dia afaka handresen'izany ianao noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay efa nitondra ny fahotantsika mba handresin'ny fahafatesana eo amin'ny tenantsika. Dia izao koa nefany ho avy tokoa ny fahafatesana ny vatantsika olombelona ity, fa izao ny amin'ny hoe ny fanjakan'Andriamanitra izay misy antsika dia fanjakana mbola mitohy aorianan'ny fahafatesana. Ka izany nahatonga azy te manao hoe izay rehetra velona ka mino na dia maty azy dia mbola ho velona indray. Izao izy no fananganana ny maty sy fiainana, izy no manana le hery, ary zany mahatonga antsika tsy atahotra fa na dia ho avy ara ny fahafatesana aorianan'izay fahafatesana izay dia mbola hisy ihany fitohizam-piainana, ka le fiainana tena tsara mitovy amin'ilay fiainana tany am-piandohana mihitsy no fiainana miandry antsika izay omen'Andriamanitra ho an'izay rehetrarehetra mino sy manaraka azy amin'izao fotoana izao. Raha ohatra ka matahotra an'izany fahafatesana izany ianao dia meteza anantona an'i Jesosy Kristy fa ho amin'ny rery ihany no misy ny hery handresena an'io fahafatesana io. Dia afaka hiteny koa ianao tahaka ny Paoly manao hoe fahafatesana no ahazoako tombony. Dia mahery ry havana, i Jesosy Kristy ilay nandresy ny fahafatesana no ampandresy ianao koa, ka izy ilay nitsangana tamin'ny maty no santatra ho an'izay rehetra efa nodimandry. Dia isika rehetra izay velona koa na dia maty aza dia mbola hitsangana tahaka azy ihany koa. Ary izany ny finoantsika, izany ny fanantenantsika. Ka na dia eo aza ny fahafatesana izao tontolo izao tsy manana fanantenana, very hevitra azy tanteraka sady mamoy fo, fa itsika kosa manana an'izany finoana rehetrarehetra izany dia afaka mbola ahita fanantenana na dia eo anatrehan'ny fahafatesana aza, satria miaraka amin'ilay Andriamanitra, ilay mpanjaka ny mpanjaka izay manana ny hery handresena ny fahafatesana. Dia ho an'Andriamanitra ry rano ny voninahitra. Amen.